Topokla sy topoko vavy manatitra ny araba amin'ity takariva ity ary dia manasanao mpananjana zay anaraka hatramin'ny farany fampalalana vaovao ito amin'ny fahitalavitra Maty TV. Vao manomboka ny herinandro maromaro ireo maresaka eo amin'ny tranga samihafa hoentina amintsika amin'ny androany ity. Isan'ny tena mahoraka amin'izany ohatra ny zava-mitranga ao anatin'ny kompania pitaterana Air Madagascar ny fanokevitra izay hoentin'ny tompona ndraiky mpanjakana manoloana ny fitokonana tanterahan'ireo sampandrarany fananantany amin'izao fotoana izao. Eo ihany koa ny fiarahana miasa ny Madagascar amin'ireo firenena vahiny ankoatran'ny pitarika ny fitokonana ao anatin'ny kompania pitaterana Air Madagascar Andriamatoa Radorabarilala dia nisy ihany koa ny famoahana fanapahan-kevitra izay ndraisin'ny fanjakana tsy fahafahan'ireo mpiasa miisa enina ao anatin'izany kompania izany mivoaka ivelan'ny Madagascar. Raha ny fantatra dia nisy ny fisavana izay nataony trano fonen'Andriamatoa Radorabarilala androany maraina. Ankoatran'ny mpanamory Radorabarilala dia mpanamory eny eo anivon'ny kompania pitaterana Nabakabaka Air Madagascar no namohan'ny fanjakana didy tsy afaka mivoaka ivelan'ny Madagasikara androany. Mbola mitoetraina nefa ny tolona ataon'ny mpiasan'ny kompania Air Madagascar ary efa manomana ny atota taratasy hampiakarana ny raharaha eo anivon'ny iraisam-pirenena ny syndicat-n'ny mpiasa amin'izao fotoana izao. Na ny firaisan-kinany na ny loana ny fitsarana teny anosy izy ireo androany tamin'ny fanaovana fanamiana foty simenty izay ny tampombava nanamarika sy nentina anehoana ny tsy fisian'ny zon'ny syndicat sy ny fanosoisena izany zony izy ireo izany. Raha tokony niakatra fampanoavana teny amin'ny lapan'ny fitsarana androany maraina tamin'ny valora ny mpanamory Radorabarilala dia mbola nisy ny fizavana nataon'ny trano fonenany androany maraina no tatahirahan'ireo polisy niaraka taminy. Mahakasika ny fisamborana ity mpanamory ity dia nanambara ny mpisolo vavany Maître Olala na Willy Razafinjatovo fa tsy nanara-dalàna ny fisamborana ity olona rovana ity tamin'ny sabotsy lasa teo. Zaho nare io zavatra io tany amin'ny mariazy ny sabotsy alina reo ny sabotsy après-midi o maître misy zavatra ohatran'izao misy polisy makanay ato polisy makanareo fa maninona mitondra convocation zany convocation dia zany ateriny iny dia hoe amin'ny andro manaraka inareo tongava aty indrindrindrindra fa andro sabotsy io tsy lahady iny apitsony io tokony hoe latsinainy zany androany tokony hoe hoany amin'ny famonjena le convocation inona ny zava-misy sady convocation izy no mandada reny mandada aminay kakinao mahitan'izany zavatra zany tena tsy fanao zany ry olona izay le mahatonga le misy fanarota-pahefana fanaovana tsinitsinina mpitsara satria za mino je parie fa baiko avy any ambony any io manaporotra ty mpitsara ty manosy aty tsy maintsy ataonareo an'izao azanony ao plainten'ireo aloha fa renay ty atao aloha dia rehefa mandefa convocation dia tonga dia sambory tsy fanao zany tompoko tsara-dalàna zany fa ny olona andefasanao convocation ary tsy mety tonga le olona atsoina foana matetika tsy mety zay vao andefasana mandady amin'ireny mandady ary fa ity sady tonga ianao mity ny convocation hoe samborinao izy tsy fa manina fanao an'izany zay nataoko matetika sangisangy hoe samy protestage hoe dia fanao volany ohatran'izany. Maro ihany koa ireo syndicaliste tonga nanotrona ny hetsiky ny mpiasan'ny kompania Air Madagascar. Anisan'ny tonga teo ny syndicat-ny Jirama, anisan'ny naneho ny heviny ny Andriamatoa Betsaralita mpiaro ny zon'ny mpanjifa. Tokony halala ny zava-misy ao anatin'ny kompania Air Madagascar ny vahoaka izay tompon'ity kompania ity. Air Madagascar dia mazava be fomba fijerinay amin'ny maolo-pirenenanay mpandohetra ary anisan'ny volany dadabeanay nampiodina an'io Air Mad io. Mazava ho azy zany fa tokony manana compte rendu aty amin'ny vahoaka ny mpitondra fanjakana zay tompony volana matoa nisy Air Madagascar. Na izany na tsy zany nefa misy ny zavatra tsy de mety loatra fomba fiasa raha hoe ny olona miezaka milaza ny marina amin'ny fiodinan'ny orinasa milaza hoe zao ny fampiasana ny volam-boaka ao anatiny eo zay ndray nisy ny karazana fampitahorana enay zany dia mazava be fomba fijerinay avelao alalaka ny olona ilaza amin'ny tompom-bola zavatra mikasika amin'ny volana. Nanambara ny mpisolo vavan'ny mpiasan'ny Air Madagascar fa tsy avy amin'ny mpiasa ny fanakatsonan'ny kompania fa ireo mpitantana sy mpanapa-kevitra no nandatsaka katerena ny kompania pitaterana Nabakabaka Air Madagascar. Misy ny tsindry ataon'ny fanjakana amin'ny fitsarana satria dia nelohan'ny fitorinana ataon'ny SG ny ministeran'ny fitaterana ny 5 Jona dia efa nametraka fitoriana teny amin'ny fitsarana anosy ny syndicat-n'ny mpiasan'ny Air Madagascar ny 2 Jona 2024 teo. Mitaky ny fahamoahana tsy misy atakandro ny namany ireto mpiasa ireto.